io ny fivarotam-borona io koa misy hoe chasse commerciale fa tsy maintsy manana alalana na le mpividy na le mpivarotra ka izay angamba rehefa mivoaka indray le lalàna dia ahely mba hely tsara ho fantatra lalàna misy moa fa be dia be na tsy mahafantatra na tsy tahafantatra. No avy ny fiazana eto Madagasikara ny fijerinao azy no avy ny haza ny tontolon'ny haza tsisy atahorany raha mikarakara tsara raha voaharo tsara ny zavaboary tsara amin'izao tsisy atahorany io angamba ny zavatra rery ny hany zavatra eto hoe tsy atahorany amin'ny ho avy. Fandrinao mazava ho azy dia mba ho hitombo kokoa ny fialamboly ny fijerevana ny haza. Non, ny tena zavatra ratsy keo amin'ny salamizao le doro-tanety izy koa zao manano izay amin'ny doro-tanety satria le fotoana doro-tanety io fotoana fanatodozana ohatra ny tsipoizy zany manatody any tanety ihany izy natony tsiriry tony matetika manatody an-tanety dia matiny izay izay mahatonga anay anisany hoe tena mba miady amin'io zay rehefa azo atao zay azo mba miady amin'io hoe doro-tanety sy zavatra io. Mahafinaritra mivady tsara ao anatin'ity tontolon'ny haza iainanao ity ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fialamboly. Azafady non? Bon, un truc spécifique de la chasse, voilà. D'ailleurs? Ah bon? Alors ben là je mets, c'est préparé les cartouches pour les voilà. Ati oh les cartouches misy karazany hoe fitifiram-bolo fiazan-damba. Ohatran'izy ny fitifiram-bolona zao? Ny avelany aloha mitovy daholo e. Ny ao anatiny zany ny ao anatiny samy hafa. Zay. Toy izany mandeha daholo ny aminy sy ny azo mandeha kojakoja ny lampy amin'ilay tifirin'alina. Satria mitifitra alina koa. Lampy firina amin'ny alina. Tokony mbola miaraka aminao zay indray andro any. Allez. Ce serait une aventure à partager vraiment aux téléspectateurs ça. Vraiment. Ah, comme ça là. Tu as nu là Non. Ah, Cathy, là, il Ouais, ouais. Les jeux des ânes, les jeux de tout. Ah bon? Vous êtes allé là-bas? Oui, mais c'est interdit. C'est une angaradana. Il y a un sacré, il y a des Non, mais je sais pas. Il faudrait aller voir de temps en temps qu'est-ce qui se passe. Mais ça fait partie de mes passe-temps, ça. Quand je m'en vais, on fait 50, 100, 150 km à pied. Ça, c'est Alliot, docteur Alliot et moi. Il y a un nom pour ça? Il y en a... Sérieux? Les ramblem macherty, hein? Dia aveo izy afaka mitatra amin'ny ny roplan, ny agence de voyage, ny tout ce qui est fluvial. Tout ce qu'il doit y avoir. On va le relire, chercher, marquer. Il y a certainement l'air. Il y a un bel héritage. Mbola ohatrany izy tokoa moa zao tokony manana koa. Hiresaka momba ny haza indray isika. Ny haza fialamboly anankiray izay tsy dia mba be mpanao loatra kanefa mahaliana tokoa ny tontolon'ity haza ity. Raisin'ny ravinala Andriamatoa Claude Ranarivelo izay lehibe amin'ny fikambanan'ny mpihaza eto Madagasikara. Mpihaza ianao afrina zao no
efa nanaovanao an'ity haza ity? Angamba efa misy amin'ny 5 taona. Raha tsy 10 angamba. Misy firy karazany firy ny fialamboly ataonao? Maromaro any. Ohatra Soavaly eo ray, dia ny hazo. golf koa? Dia ny golf koa. Ka izy anombana toerana bebe kokoa amin'ireo rehetra ireo? Ampiarahako soamatsara eo daholo izy mianakavy. Ka raha hiazy ianao zao ohatra andeha hiazy ianao rahampitso, inona ny fiomankomana manodidina an'izay dianao hiaza zay? Voalohany indrindra, tia moa haza goavagoavana nataonay fa andeha hiakandrefana any sady haza vorona ny haza lambo. Dia io aloha efa tapabolana ny eritreretina. Efa ny voro zay sy ny namanay hoe inona sy navinao entina dia ao dia tsy maintsy zarazaraina hoe inona fitaovana entina satria any zay tsy maintsy mitondra la glace ohatra hoe haza sahala am'ireny. Tsy maintsy mitondra glacière satria raha zany simba daholo zay haza entina. Dia sakafo antony zavatra lehibe zany. Dia mifidy an'izay manamboatra daholo ny tranolay omanina, ny fitaovana fatoriana omanina zay. Ho an'izay te hiaza, inona ny loza mety ohatran'ny hoe mananontany ny mpiaza mandritra le voalohany indrindra aloha raha ao amin'ny société de chasse efa mamoaka assurance. Indrindra assurance hautière. Zany hoe mba hiarovana an'ilay olona miaraka aminao. Ny loza mety iseho inge samy amin'ny zavatra rehetra zany. Ilay olona tsy mitandrina manao kidaladala ny voa. Ka ohatrohatra anao zao raha andeha hiaza, misy olona raha satenako aloha, misy olona miaraka amiko, fa misy olona tsy iarahako noviana satria karazan'ilay hoe ilay olona somary taitaitra. Dia ny loza mety miseho tsy mijery ratsy fitondram-basiny zay fotsiny. Manahoana ny tontolon'io haza io eto Madagasikara, ny fiderinao azy hatramin'izay ndroboanao tao amin'io fialamboly iray io? Ka raha ny fiazana amin'ny basy moa, aloha atao hoe raha ankehitriny izy mbola sarotraritra, ankehitriny sy tao anatin'ny 10 taona lasa zay, nohony tsy fisiany ny atao hoe cartouche angamba. Satria sarotra dia sarotra le mahazo azy. Ka izay zavatra izay ve izay tsy fahampian'ny cartouche izay na ny basy entina mihaza manampy be dia be amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria mampiena zany ny isan'ny biby vonoina? Raha ny biby vonoin'ny mpihaza, aloha atao hoe vitsy dia vitsy raha ampitoviana an'ilay nolazaiko anao tao ilay mpanarato satria areo no tena asanay sy ny rano sy ny ala moa no tena miadidy an'ity zavatra ity. Ka io manarato vorona io satria ny zareo reto ohatra amin'ny ala ohatra tsy vita n'ilay manarato fa lasa ambakin'ny atody. Vahiny koa nefa tonga eto amintsika mihaza, aiza ho aiza fipetraky ny faneraseranareo amin'ny vahiny, fipetraky ny lalàna zany miaro anareo mpihaza, ny lalàna koa nefa mifehy anareo mpihaza. Lalàna, efa misy lalàna mipetraka. Fa zany hoe lalàna io efa 10 taona eo, 3 taona eo. Efa mila avoizina. Ka izy io efa misy projet de loi efa nerahanay ny dinihana miaraka amin'ny rano sy ny ala. Izay angamba efa napetraky ny rano sy ny ala amin'ny fivorian'ny député, kasa raha efa mivoaka ilay lalàna fanavoazina zany la tsia. Fa io lalàna io voalohany indrindra ny mpihaza vahiny sahala amin'izay toerana azahoana mihaza eran-tany mandovola. Misy an'izay ary tsy mahazo manondrana izy satria zava-doza inge sady makety izy mampiditra cartouche. Amidiny eto ny cartouche, zay ny azahoan'ny sasany eto. Amidiny eto ny cartouche dia izy tifirin-daony zao zavatra mihetsika izao. Ny ankabeazany zany fa tsy hoe misy sasany kosa aloha mba mety ihany. 10 taona niazana teo eo, voisanao ve ny vorona za tsy teny hoe matinao? Voisanao ve ny biby voazanao? Angamba tsy dia iadiniko no lazaminao fa ao amin'ny zavatra nataonay io, amin'ny
fikambanana le règlement ohatra hoe fehezina tsy mihoatra ny 20 isaky ny fandehanana ny vorona vorona azaina